dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka etindray ao anatin'ny teny fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mandalo toe zavatra sarotra tsika arakaraka ny azonina ny famarinana no voamaika memafa ny fanenjehana kanefa tsy mahagaga izany rehetrarehetra izany fa misy ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fanantenana mitondra fampahirezana mandrakariva milohan'izay hidirantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia hivavaka isika. Jehova Andriamanitra iray misaotra anao izay satria Andriamanitra tsy mba mijery fotsiny anay ianao indrindra ao anatin'ny ady izay lalovana zavatra tsy maintsy hitranga ny zavatra hiainanay ety ambany masoandro ary na inona ezaka atao amin'ny tenanay ka hikajaka ny famarinana tsy maintsy misy mandrakariva ny mpanenjika ary izany rehetrarehetra izany dia vokatry ny asan'ny Satana satria tsy tiany hifikiranay aminao angatahany aminao dia ny fanahinao masina no ampahirina olonao indray amantatra ny sitraponao mba tsy ho tonga amin'ny fomamononana na amin'ny fahakiviana fa mba natena ny fiarovanao mandrakariva satria teny fikasana efa nomenao ny zanak'Israely ny milaza hoe ianareo aokangina fa Jehova niady ho anareo dia matoky sy mino izay fa fandehanana amin'ny famarinana dia lalina izorana mandrakariva mamifandresena mba sy hono voninahitra ao alaka ny teny fikasana izay nomenao hoe mandafo manodidina azy aho ary voninahitra eo fono teo ka ny fanahinao masina no mampitoetra mandrakariva ny teninao aty anatinay dia sy ohatra ny voninahitra ao ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fetana ny tompo amintsika mandrakariva nresaka tsika ny amin'ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao teo ny aretina izay ny lalovana ary ankehitriny ny fanakorontanana izay miseho amin'ny fomba maro isan-karazany avetsy averoa izany rehetrarehetra izany raha ny soratra masina tsy zavatra mahagaga fa arakaraka ny azonan'ny olona ny famarinana lalàna voasoratra hatrany am-piandohana izany dia tsy maintsy misy mandrakariva ny fanenjehana satria ny fiainantsika tsy mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa misy ny fanahy ratsy izay miditra mitsehatra mandrakariva hitondra korotana satria ny tanjona kendren'ny devoly tsy eto amin'ity fiainana ity fotsiny ihany fa ny atonga ny olona hiala amin'Andriamanitra mba hisiny ny fanozonana ka raha tonga ny loza dia ho lavo ny olona raha tonga ny aretina dia ho kivy ny olona ka hiala amin'Andriamanitra rehefa hitantsika ny tantara izay efa nidinihantsika teto mahakasika ny Joba raha namely azy ny devoly tamin'ny alalan'ny famonoana ny zanany fandravana ny arenany ny aretina izay niatra taminy hatrany atampon-doka hatrany am-paladia fa nisono ny vadiny azy ary ny fialan'ireo namany tsy niaraka tamin'ny intsony sy nanometsiny azy nazava ny tenin'ny Satana tamin'i Jehova hoe satria arovanao Jesosy izany mahatonga azy hifikotra aminao fa kasio ange ny tenany ary izay no mahatonga ny toe-javatra maro isan-karazany mitranga ety amin'ity zao tontolo izao ity tetika atao amin'ny devoly mba hahatonga ny olona anankiray tsy hatoky an'Andriamanitra ary hiala amin'Andriamanitra velona kanefa velon'Andriamanitra hitranga koa nefa izany satria ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fanenjehana tsy maintsy mitady zavatra hifikirana ny olona ary izany dia fomba fitaizan'Andriamanitra ny vahoakany mba hametraka ny fitokisana bebe kokoa amin'Andriamanitra dia hitantsika ny tantaran'ny Joba fa tsy nampiala azy tamin'i Jehova izany ary
naverina avoroa eny ny fiadanany joba tany aparany ary ela velona izy. Lalàna tsy maintsy misy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehefa miazona ny fahamarinana tsy maintsy enjehana. Ary Andriamanitra tsy hoe mila voatsiarika no foronony zanak'olombelona hitondra fahoriana, fa naniraka an' Jesosy Kristy zao tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ilay Andriamanitra tonga nofo, nametraka fitsipy-pitondran-tena, namela fianarana ho antsika mba hanarahantsika ny diany, ary arakaraky ny hanolorantsika tena ho an' Jesosy Kristy no mamafy miady zay hatrehana. Ary zay fifikirana am' Jesosy zay dia midika fiazonana fahamarinana, ary rehefa mandeha amin'ny marina tsy maintsy enjehana. Ary zay no nahatonga ny Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ity tetikady avy amin'ny devoly zay mampiasa olona mba hamonoana hisakanana ny famonjena tiany Kristy ho tanterahana. Ary zany nahatonga an' Jesosy nampahery ny mpianatra amin'ny Jaona toko fa 5:10, Jaona toko fa 5:10, ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 dia zao no voasoratra hoe: zany zavatra zany manotidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha ala n'izao tontolo zao ianareo dia aoko fantatrareo fa za efa ala ny talohanareo. Raha naman'izao tontolo zao ianareo dia ho tia ny azy zao tontolo zao, satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa zao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao dia ala n'izao tontolo zao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe no ny tompony. Raha nanenjika izy dia hanenjika anareo koa, ary raha nitandrona ny teniko izy dia hitandrona ny anareo koa. Fa izany rehetra zany nataony aminareo noho ny anarako, satria tsy malala zay naniraka izy. Raha zay tenin' Jesosy Kristy izay dia manambara fa ny olona zay tratra ny fitaky Satana ka tonga amin'ny fanenjehana, ny olona zay miazona ny marina mifikitra amin'i Jesosy Kristy, dia ambaran'i Jesosy Kristy hoe zany nataony satria tsy fantany Andriamanitra. Zany hoe olona minimikipy manoloana ny herin'Andriamanitra. Ary mampahery ny tenin' Jesosy Kristy satria araka ny resahantsika hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra mila voatsiarika ny zanak'olombelona no hitondra fahoriana, fa ohatra anankiray nahatongavany Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ity, nitondra ny fahamarinana sy ny famonjena, kanefa dia fanenjehana zay nefara hatramin'ny fahafatesana. Ary zay fahafatesan'i Jesosy Kristy izay nefa no fandresena lehibe ho azy ary fandresena ho antsika. Ary zay no mahatonga ny antso atao amin'ny olona mba hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, hifikitra amin'Andriamanitra, tsy ala amin'Andriamanitra. Zay le fanenjehan'izay sy ny fanaratsiana maro isan-karazany tsy tonga ho azy ozintsika fa tetikady avy amin'ny devoly manjo ny zanak'olombelona. Ka raha mbola te hiazona ny fahamarinana antsika dia ny zavatra azo antoka dia zao: tsy maintsy enjehana. Ary zay fahafantarana ny fanenjehana sy ny fanaratsiana mitranga zay ny tokony hiembenantsika mba andraisantsika ny fepetra rehetra, mba tsy ho lavo ny fahavalo. Ary tsy misy azo atao afa-tsy fitodiana amin'Andriamanitra, fihazonana n'Andriamanitra. Ary raha ny Jaona toko fa 5:17 mijerevantsika atao anatin'izay teny izay nivakiantsika izay, lalàna tokana asain'i Kristy tandreman'ny olona zay miaraka aminy dia ny fifankatiavana. Zay le fitiavan'izay ny tokony ho hita taratra ao anatin'ny olona miazona ny fahamarinana. Hitantsika ny tamin'ny tantaran'i Elisa, raha nitafian'ny Siriana, nampahafantarin'Andriamanitra ny Elisa dia mimeloha. Ary zay ny tombom-barotra miaraka amin'Andriamanitra, ny zavatra hitranga ambarin'Andriamanitra dia mimeloha mba fahana mitandrina sy miomana manoloana ny tedikady izay ataon'ny fahavalo. Tamin'ny Elisa dia hitantsika fa namonjy azy Andriamanitra ary nahazo ny teny fikasana, satria na dia le
mpanompony azy rehefa tonga nanodidina ny tanànany miaramila be deaibe nangovotra sy natahotra kanefa de niteny tonga nampitainy Elisa de hoe za matahotra ozy fa nomba atsika de be lavitra noho ireo tonga ihany nefa mivavaly fa tsy namalyfaty Elisa netiny teo ampovoan'ny zanak'Israely reto tafika Siriany reto jambany masony tsy nahita ary rehefa tonga teo ampovoan'ny zanak'Israely de nivavaka Elisa ampahirato ny masony rehefa nahiratra izy gaga reto Siriana zay nitetika ny andringana ny zanak'Israely fa izy indray nodidiny le olona saika ny tafiany ary teo anatrehan'izay mpanjakan'ny Israely de niteny tamin'ny Elisa hoe ho asiko vary kaky kanefa Elisa satria fitiavana ny tao anatiny tsy namaly faty fa ny zavatra nataony Elisa eo vonoinao ve ny olona azonao babo fa mehoanina izy meo rano sotrony raha velao andeha de nitanterahan'ny mpanjakan'ny Israely zany le fahavalon'ny kasamono ny valiana fitiavana ary zay ny manam-pirofo niteny any amin'ny obolana teny any amin'ny obolana toko 5:20 lalàna tsy maintsy arahan'ny olona miazona ny marina zay le fitiavana zay tsy hoe zay tiako ihany no tiako fa mahay mitia ny fahavalo ihany keo obolana toko 5:20 de ny 9:20 sy 20 de zao ny voasoratra hoe raha nona ny fahavalonao meo hoanina izy raha mangeda hita izy meo rano sotrony fa raha manao izany ianao de anambatra vainafo eo andohany ary Jehova no malisoanao lalàna miaraka amin'Andriamanitra de ny fitiavana na de ny fahavalo ary tolorana fitiavana fa ny fitsarana ny fahavalo Andriamanitra no mitsara azy araka ny teny fikasana zay nomeny ny zanak'Israely hoe mangina fotsiny nareo fa za no hiady ho anareo araka ny resahantsika hitataratra tao amin'ny Elisa zay fitiavan'izay kanefa ny zavatra isotomantsika lesona tsy tokony ho taitritsika raha misy manenjika tsy tokony ho taitritsika raha misy fahavalo mitady andringana lalàna tsy maintsy izorana zany raha mbola miazona ny famarinana araka ny tenin'i Jesosy hoe raha namany zao tontolo zao ianareo de ho tiany azy zao tontolo zao zany hoe raha tsy nandeha tamin'ny famarinana de nyray tsokombakomba tamin'ny ratsy de tsy nisy fahavalo nanafika fa satria tsy naman'ny olona tsy naman'izao tontolo zao tsy naman'ny olona zay tsy miazona ny famarinana de manjary halan'izao tontolo zao zay ho ambadika ny devoly de tsy maintsy tonga mandrakariva zay fanenjehan'izay Mateo toko 5 de Kristy de milaza ohatran ny hafahafa le teny ny 10 sambatra ho zay enjehana no ny famarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehana iray asiny zay teny ratsy rehetra hitenenany lainganareo no ny amiko mifalia sy miravoravo ianareo izy fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehany mpaminany zay talohanareo tena ao anatin'izay le fanenjehan'izay no isian'ny fahasambarana satria ny valim-bavaka raisina metra lavitra no ny zavatra raisitsika ty amin'ity zao tontolo zao ty zany akory tsy midika hoe ambadiky ny fahafatesana vo andray an'izay tombontsoa izay fa na de amin'izao androm-pahavelomantsika izao azy de miditra antsehatra mandrakariva Andriamanitra mamaly soa ny olona zay miazona ny famarinana ary tsy kakitsika eo nivon'ny firenena ary tsy eto amintsika ihany fa saiky anerina n'ity zao tontolo zao ty saiky voabaiko avokoa ny akamaroany ny mpitondra firenena anao kolikoly anango-karena ho tia tena ary misy fiaraha-miasa amin'ny olona zay voavidin'ny Satana ambadiky zay rehetrarehetra zay ary zay no mampitondra faisana indrindra ny firenena madinika zavatra tsy takona fianina amintsika ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao tantara no hitsara fa hita fa miezaka manarina ny firenena ny fitondrana miezaka mamerina ao amilony ny fahamarinana rehetra de tsy
gagytsika raha zany zao toejavatra mitrango zao hitatsika fanenjehana avero fanasogetahana vetsy fitenenan-dratsy araka ny tenen'i Jesosy hoe sambatra ianareo raha ratsiny olona sy enjehana rasiny zay teny ratsy rehetra hitenenana lainga anareo no ny amiko le fanaratsiana angeny saiky lainga avokoa no afafy andresena lahatra ny olona ary ny olona marivo salosana dia moratratra an'izany lainga tsara lahatra zany kanefa na inona zavatra mitranga rehefa miazona ny famarinana miditra ny sehatra mandrakariva Andriamanitra miaro ny olony ary zany no tokony hampahery atsika mandrakariva satria ny teny fikasana mamerina mandrakariva reny Zakaria 4:7 zay teny ho an'ny firenena Jehovah mihitsy no miteny manoloana ny zanak'Israely zay afaka atao Babilôna raha tenenina hoe afaka ohatrany hoe naverina taminy fahaleovan-tenany ary nahazo boaika avy amin'i Jehovah mba anangana ny efarava anangana ny tranon'i Jehovah kanefa ny zavatra mitranga dia nisy fanenjehana tao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy fandrahonana ary nisy ihany koa ireo zanak'Israely zay ndray tsikombakomba tamin'ny firenena jentilisa nanao zay isankanana ny fananganana ny tanàna efarava ary zany rehetrarehetra zany nakiva ny zanak'Israely ka natonga ny teny fikasana zay nanirahana ny Zakaria sy mpaminany Agai mba mpaherin'ny zanak'Israely toy izy mandrakariva ny asana Deo raha ny fanenjehana fa zaho mandafy manodidina hozy Jehovah ary ho voninahitra eo foana ao anatin'izany fanenjehana zany misy antony manokana marary le izy tsy zakany manofo le izy kanefa ao anatin'izany misy hoany ny voninahitra Andriamanitra isiny ny tena fandresena tanteraka tsy mijery fotsiny an'izany Andriamanitra fa ny zavatra mitranga tamin'izay vanim-potoana izay dia vitan'ny zanak'Israely ihany angeny nanangana ny tanàna efarava vitan'ny zanak'Israely ihany nanangana ny tranon'i Jehovah ary zay koa antoka ho atsika indrindra eo anivon'ny firenena efa hita ny fandrosoana fiazahana hiala amin'ny kolikoly amin'ny tsy fahamarinana fanarenana ny firenena hiverina tanteraka ho amin'ny laoniny manoloana izay rehetrarehetra izay nefa ny mpanaratsy dia tsy mahita zava-tsoa ao anatin'izany fa fafilainga fanakorotanana vetsy averoa ary indraindray mampalahelo dia zao tafiditra mihitsy eo amin'ny sehatry ny fivavahana izay le fifanandrinana mba entina handavona ny tetikady rehetra entina manarina ny firenena ary tsy gagitsika amin'izany satria ny devoly ange tsy vitany hoe eo amin'ny sehatra ranao fotsiny fa miditra ny sehatra koa izy eo amin'ny sehatry ny fiangonana kanefa ny fiazonana ny famarinana ary ny fampanjakana ny fitiavana ao anaty tahaka an'i Jesosy Kristy izay nanome bakeo izay nge natonga nandidy anareo mba hifankatiavanareo ary zay matonga antsika manao antso hoe vanim-potoana tokony hifanomezantsika tanany zao hampanjakana ny fitiavana anampenana ny sofina mba tsy hiaino ny fahafilainga rehetra ka hitondra korotana kanefa ny korotana izay mitranga matetika no mifankahalana ny mpitondra no mahatonga ny korotana fa zavatra tsy fantatry ny akamoron'ny olona marivo salosana hifototra aminy izay toejavatra zay aro hitantsika fa Andriamanitra rehefa mamaly tsy zaka ny zanak'olombelona ny zavatra hiatra aminy hivokatry ny tsy fandehanana ny famarinana araka ny tenin'ny Solomona hoe saika tsy tanterahana vetivety ozy ny famaliana ny ratsy atao zany ny tirizan'ny olona amin'ny fanaovany ratsy saingy mbola ankehitriny mbola mandeha mirihary mbola oatra milamina tsara mbola aotra ny hery sy ny tanjaka dia tsy mieritreritra fa misy Andriamanitra izay mijery ka manohy ny asa ratsy ny mandrakariva fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra ary amin'izay vanim-potoana izay tsy hisy fanafanitsona ny zavatra hitranga amin'ny Deutéronomia 7:20 anampitsika n'izay teny fampaherezan'izay mba ho toko atsika tsy misy tsara tahaka ny mandeha amin'ny famarinana eo amin'ny fiainana na inona sedra lalovana aretana loza fanenjehana fanaratsiana
fanesoana fafilangy tetika maro isan-karazany de diavina amelezana atsika zay miazona amin'ny fahamarinana matoko ny tenin'andriamanitra Deutéronome 7:20 de ny 5:7 de zao ny tenen'i Jehova atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalinao zay mitsangana iady aminao lalana iray mivoahany anatonanao fa lalana fitokosana antsirany hiala eo amin'ny loanao tsy olombelona no anatanteraka an'izany fa Jehova rehefa miditra antsehatra izy atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalo zay manenjika ny olona miazona amin'ny fahamarinana tsy maintsy resy eo anoloan'ny olona zay miazona amin'ny fahamarinana ka raha lalina ray ozy no ivoahany anatonanao de lalana fitokosana antsirany hiala eo anoloanao amin'ny kenatra lehibe no elany tao satria nahoana misy fiarovana mahagaga taon'Andriamanitra ho an'ny olona zay miazona amin'ny fahamarinana ary tsy tokony mikivy eo anatrehan'izay ka iravaravin-tanana hiala amin'Andriamanitra fa aloha mifikitra amin'Andriamanitra ary alao mampanjaka mandrakariva ny fitiavana ao anaty raha ny manofo mijery ny toejavatra mitranga na anivelany na eto toerana raha manofo ohatrany hoe tena aleo mamaly faty aleo tena aringana zay fantatra fa tena mitondra korotany kanefa ny zavatra tsikarititsika de misy fandeferana mihitsy eo nevo ny fitondram-panjakana manoloana ny olona mpanao ratsy ary zay fandeferana sy fahanginan'izay mariky ny fialanenina mba hatonga le olona hitodika tanteraka ka mba hiverina andeha amin'ny fahamarinana fa raha mbola miziriziry ny olona de tsara ho fantatra zany olona zany fa ho resy izy ange ary hivoaka andositra amin'ny kenatra izy ary vao maika tena hafa baraka satria Jehova no momba ny olona mandeha amin'ny fahamarinana Isaia 1:7 Isaia 1:7 ao anatin'ny toky ho an'ny olona zay mifikitra amin'Andriamanitra Isaia 1:7 ka hatramin'ny 7 no amitiana tsika n'izay rehetrarehetra zay da tsika ny zavatra nanjo any Mordecai mato misy ny fanenjehana misy felonana ange ao misy malahelo havamanana angeny ao misy de aka ny toeran'le olona miazona amin'ny fahamarinana ange ao misy mikatsaka arena amin'ny tsy marina ange ao ary ny zavatra mitranga rehefa ny olona anankiray no tsy tiana de manjary ny ankona le olona anankiray manjary etraketrahana ary ny firenena iray manontolo mihitsy manjary lasa lasibatra vokatra zay etraketraka tianao tanterahan'izay ary zay ny zavatra nenjady tamin'ny tantarany Mordecai halany amany Mordecai ary zay no natonga azy nanotetika nandresy lahatra ny mpanjaka tamin'izay vanim-potoana zay mba handringana ny firenen'ny Jiosy rehetra tsy Mordecai rery vokatry ny fialonana fotsiny mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ary ny olona rehefa misy fialonana ao anatiny de tsy ao anatin'ny fitiavana ary rehefa tsy ao anatin'ny fitiavana de tsy maintsy miafara amin'ny fanaratsiana sy ny fahafilainga maro isan-karazany ny fanenjehana ary ny fikotrehana ady avetsy averoa kanefa mantamoko zany rehetrarehetra zany ho afabaraka amin'izany tetitratsiny zany ihany izy ao ariana kely fa saingy mbola velan'Andriamanitra andeha iriary fa zany akory tsy midika hoe ny hery zay ananany mbola afahany mandeha miadana fa mariko ny famindrampon'Andriamanitra mba hiverenana ho amin'ny lohan'ny tanteraka ary tsy misy tsara afa-tsy ny alao miaiky ny fahadisoana de alao miverina ho amin'ny lohan'ny tanteraka mba tsy isian'ny fahamalian'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 1:7 andiny fahavalo ka hatramin'ny 7 misy nge ny fifitianan'Andriamanitra ny olony ary zay no mahatonga antsika amindresaka hoe na de eo amin'ny tantaran'ny firenena tsy hay eritreretin'ny olona azy de zao na inona ezaka ataon'ny olona anankiray ka de hipetraka hitondra firenena tsy vitany amin'ny herin'ny tenany zany na manana olona be dehibe tako inona ary izy
fa Jehova no nametraka mpanjakany amin'ny bokin'ny Daniela. Jehova no manasitra mpanjaka, na ho adala le mpanjaka mipetraka eo na hoendry arakaraka ny toetra n'le olona ao anatin'ny firenena. No hifidianan'Andriamanitra ny olona izay apetrany. Ary dia hitantsika taratra ny toe-javatra mitranga. Indraindray misy ny fanomezan-tsiny ny fahafilainga hoe anka tsy mendrika ny filoham-pirenena tamin'ny andro nisy ny aretina maro isan-karazany sy zao ady maro izay mitranga izao. Fa Andriamanitra no efa mahafantatra dia melo ny olona izay afaka hisedra an'izany toe-javatra sarotra izany. Tsy miditra amina resaka politika tsika, fa ny soratra masina ny jerevantsika. Tsika ny tsy mahafantatra fa Andriamanitra efa nahafantatra dia melo. Fa raha misy olona angamba hoe tena apetraka hitantana firenena ka ambara dia melo daholy, ohatra n'izao ke loza tsy maintsy atrehanao, tsisy za hipetraka eo. Fa Andriamanitra mahafantatra ny toetran'ny olona afaka hisedra n'izany rehetrarehetra izany. Ary izay no mahatonga ny Jehova hiteny hoe maneke ny mpitondra anareo, maneke izay rehetra voafidin'ny olona fa Andriamanitra no nametraka azy eo. Ka rehefa napetraka Andriamanitra teo dia Andriamanitra no mahafantatra ny fiam-potoana hijanona ninny olona ka ninninona ezaka atao indray anongotana ninnininy hiala eo amin'ny toerany rehefa mbola tian'Andriamanitra hitoetra izy tsy mahongotra azy eo. Kanefa raha te hitoetra eo amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra azy io mpitondra, tsy misy afa-tsy ny fandehanana amin'ny fahamarinana dia tafatoetra eo izy satria Jehova momba azy amin'izay rehetrarehetra izay. Ary isaorantsika n'Andriamanitra fa ny mpitantana zao firenena izao ary ny akamaroan'ny olona voatendry dia olona matahotra n'Andriamanitra. Ary izay fatahoran'Andriamanitra izay no antoka ho antsika vahoaka fa misy ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny firenena ary antonony ho antsika mihitsy. Ty Isaia 29:9 ka hatramin'ny 7:10 ty. Satria marina ke ny tenin'i Jesosy, tsy ianareo no nifidy aho izy fa za no nifidy anareo mba handeha sy hamoa. Ary izay ambariny ato amin'ny 9:9 ato hoe fa ianao kosa ry Israely mpanompoka sy Jakoba izay nofidiko tarana anki Abrahama sy Sakaizako. Marina fa ny Israely no resahany eto fa mivantana ho an'ny olona misikitra amin'Andriamanitra, ho an'ny olona matahotra n'Andriamanitra, ho an'ny olona hofidian'Andriamanitra manokana mba hiazona ny fahamarinana hampanjaka ny fitiavana izany teny izany. Ary Jehova no nifidy ary teny toky omena ny olona ao anatin'ny ady izany rehetrarehetra izany. Ianao kosa ry Israely mpanompoka sy Jakoba izay nofidiko taranaka Abrahama ianao. Izany hoe vao miresaka hoe taranaka Abrahama dia olona mahatoky ny teny rehetra napetrak'Andriamanitra. Ianao izay efa mitantanaka avy tany amin'ny faran'ny tany izay ary natsoka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko. Izany hoe tamin'ny fomba mahagaga no nifidianana ny zanak'Israely. Raha ny tena marina ange sy ny zanak'Israely no naniry araka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no nifidy azy firenena kely madinika kanefa nomeny lalàny le fahamarinany. Tsy hoe ny angarany manokana hoe izy rery no vonjeny fa natao hanambara izay fahamarinana izay ho fantatry ny jentilisa rehetra. Ary izay no atokisantsika eto anivon'ny firenena taranaka voafidany malagasy. Ary ty firenena malagasy ty dia tany masiny ty any Jehova ty. Ary nizaniza mikitika an'izany firenena izany dia mikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ary izay no tokony atahorana sy angovitana manoloana ny mpitondra rehetra izay napetrak'Andriamanitra to fizany toetranke ny fidianan'Andriamanitra ny olony. Tsy hoe tsara mandrakariva ny olona izay fiteny fa Andriamanitra mahafantatra ny toetrany fa io no amola volan'Andriamanitra azy mba hanana ny tahotra ka andehana ny toizany, andeha ny fahamarinany. Fa raha vao mikliolio eo amin'ny toerana io ny olona anankiray dia Andriamanitra no mandringana azy. Ianao izay efa nitantanaka avy tany amin'ny farantany izay ary natsoka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko dia teny mahafinaritra be. Aza matahotra ianao sy famombanao ary aza mierikerika foana fa izanao Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako.
zay le tena teny toky mba handehanantsika mandrakariva, tsy hokivy manoloana ny fikasana tsara zay tanterahany fananganana ny farafa tahaka ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny Babilôna. Fananganana ihany koa ny tranjova ny dikan'izay zany hamerina ho amin'ny lony ny famarinana ny tenin'Andriamanitra zay mipaka tanteraka amintsika kristianina, amintsika fiangonana zany rehetrarehetra zany, tsy ho amin'ny firenena rery nge ny tenin'Andriamanitra mahatratra ny rehetra ho an'ny jentilisa ho amin'ny firenena, kanefa ao ambadika zay rehetrarehetra zay ny fiangonana mba tsy endany amin'ny fanaovan-dratsy, mba hampanjaka ny fitiavana, mba ameriny indray andiny tena niraisiko ve Jesosy lay nenjehana no ny fahamarinana, ary tena nankatoa mandrakariva ny teniny ve tsy nanolakolana ny tenin'Andriamanitra io ve, satria tsy rehefa fiangonana mitsangana nge de marina mandrakariva ny zavatra ao anatin'ny fiangonana, fa misy ny fiangonana tena mizotra amin'ny tsy fahamarinana mihitsy ataony fitaovana ny anarin'Andriamanitra mba azahoany tombontsoa fotsiny eo anatrehan'izany, ary tsy gaditsika manoloana ny ady zay mitranga. Indraindray tena misy fiangonana miditra antsehatra, na izy manasoketa na izy miandany be fahatany amin'ny tsy fahamarinana, de jerevana samy kristianina zao ihany fa tsy mitovy hevitra ao anatin'ny kristianina koa de ohatra ny misy zany atoko-panao ohatra zany ihany ko, ohatra ny hafahafa be, kanefa raha tena kristianina marina de tokony iray fo iraisaina ho amin'ny fahamarinana, kanisany iza miandany amin'ny fahamarinana de zao tena tokony hiaraka mizotra amin'izay rehefa mety ho fiangonana rehetra, kanefa ny zavatra tsikaritra tsy takona feniny zany de misy fifanolanana, misy fifanenjehana eo anivony samy fiangonana azy. Aza matahotra ianao sy fa mombanao ary aza mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao mampahery anao ao sady mahonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana fahamarina koa. Fa ny 9:20 sy 4:17 teny toky manambara fa lalàna tsy maintsy hiaran'ny zanak'Andriamanitra zay azona ny fahamarinana fanenjehana araka ny tenin' Jesosy hoe tsarovo izy fa raha nanenjika anareo izy za efa nenjehany talohanareo ary sambatra ianareo raha enjehana no fahamarinana, fa ho anareo mifanjakan'ny lanitra sambatra ianareo raha asiana teny ratsy anaovana teny lainga noho ny amiko izy Jesosy Kristy. Misy fahasambarana zany, misy teny toky, misy fahasoavana, misy valimbavaka efa homanin'Andriamanitra, fa ho an'ny mpanenjika kosa tsy mandrakizay ny fanenjehana, fa misy valiny efa homanin'Andriamanitra azy, ary tsy ny olona ny mamaly azy fa Andriamanitra miditra antsehatra araka ny tenin'i Jehova hoe atolotro resy eo anoloanao ny fahavarinao izy, ka raha lalany iray no ny voahany anatona no lalana fito kosa no antosirany rehefa avy eo hitsoaka amin'nkenatra. 9:20 sy 13 no amin'ntianatsika n'izay rehetrarehetra zay tamin'ny Isaia 1:20 indro homenatra sy angay ay zay rehetra tezitra aminao izy, ho tsinitsinina izy, eny ho levina zay miady aminao, ho tediavinao zay mifanditra aminao fa tsy hitanao izy, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy zavapoana zay miady aminao. Fa za Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana, de ilay manao aminao hoe aza matahotra za namonjy anao. Miditra antsehatra Jehova, ary teny toko atsika isambatan'olona, antonona ho an'ny isambatan'olona, antonona ho an'ny tokantrano, antonona ho an'ny fiangonana miverinao amin'ny fahamarinana, antonona ho an'izao firenentsika izao. Kanefa matoky sy mino aho fa maro ny olona ny tena mikatsaka ny fahamarinana, miray fo miray saina zay mitaraina mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, mba isiny ny fiarovan'Andriamanitra tsy ho an'ny fiangonana misy azy ihany tsy manao vavaky ny ity tena, fa ho an'ny firenena iray manontolo, de tahaka ny afatra zay nampitainy Estera raha nahafantatra izy nitetika zay nikasainy Amana andriganana ny Jiosy, de nresaka tamin'ny mpanjaka izy ary nanome baiky ny Jiosy rehetra samy mifady anina araka ny tenentsika hoe mbola iverenantsika amin'ny bokin'ny Estera ahitatsika nitetika ady rehetra nataon'ny fahavalo nentina namelezana ny Mordekay sy ny kendrena mba handringanana ny Jiosy rehetrarehetra.
ary zay misy tomantsika lesona hoe inarany zavatra tokony ataotsika fa ny zavatra azo antoka tsy maintsy enjehana no famarinana ny zavatra azo antoka na de enjehana azy miditra antsehtr'andriamanitra miaro ary na inona nizana izy fahavalo iseho anentsika atolotr' Jehova ho resy eo amin'loantsika ny fahavalo ary andositra mikenatra izy eo anatrehan'izay rehetrarehetra satria matokony tenin'i Jehova zao Jehova Andriamanitra ao mitantana ny tananao ankavanana sy de ilay manao aminao hoe aza matahotra zanao monjy anao de dinio ny tenantsika tena mizotra marina amin'ny fahamarinana ve ka matsiaro fanaintaina ny manoloana ny fanenjehana azakivy fahalalana tsy maintsy izorana zany voaka ny fitiavana no anjaka mandrakariva ao anaty ary aoka hifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva itsika mba hahatonga an'Andriamanitra hiditra antsehatra ka hahatonga ny fahavalo andositra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria matokony teny Jehova tsy mba mandainga za no mitantana ny tananao ankavanana za no hamonjy anao voninahitra an'Andriamanitra rehetrany vavakitsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray teny fikasana mahafinaritra zay omenao anay tsy teny mba hiadakadanana fotsiny amin'izao fa mampitandrina anay fa tsy maintsy isy ny mpanenjika manoloana ny fahamarinana ary ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao de dedikady ataony devoly kanefa efa resin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny saratsy ny devoly rehetra maty izy nitsangana tamin'ny maty ary efa manjaka eo tanakavananao de toy izany keo no hitondrany anay tompo zay mifikitra tanteraka aminy ka ankato ny teny zay nomeny hoe zany nanodiko anareo mba hifankatiavanareo meanay ny hery tompo mba hinonay ny famonjena zay fanataonao mba tsy ezaka amin'ny herin'ny tenanay izay fa hita fahagagana mandrakariva amin'ny fiarahana aminao de rovo zao fireneny zao mipitantana filoham-pireneny sy mipiara-miasaniny zay tena mizotra amin'ny fahamarinana ianao Jehova Andriamanitra ray ampiseho ny herinao aminy mba nana ny toky fa momba azy ireo ianao ary mba tsy entehatra amin'ny herin'ny tenany sanatria kosa amin'ireo mpiara-miasa miaraka aminy misy manana teti-dratsy tsy atahotra na hanana ia ny olonao ianao no maly azy tompo anongotra azy tsy hipetraka amin'izany toerana zany de toraka izany nivo ny fiangonanao mamindrafo fiangonana zay tsy miazona ny fahamarinana manjeny ny andro lava mikatsaka fotsiny zay tombontsoa ranofo fa tsy manaiky hiverina aminao mamindrafo tompo manovoaka rehetra matoko sy mino izay fa ianao no hiasa mba tonga ny olonao tena hitady ianao mifony rehetra mandritry ny androm-piainany rehetra de matoko sy mino fa amirapira reto amin'ity firenena ity mianaranao Jehova de misaotra indrindra ray mianaranao Jesosy nanaovana izy ny vavaka izany amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva